Diapita tanteraka any amin'ny nosy Maorisy isika manomboka eto miaraka amin'ny namana Norbert Kotomalala izay miasa fatratra any amin'ny nosy Ravavy any amin'izao fotoan'izao miezaka manadiady sy mikaroka ny vaovao mahasoa omenantsika eto amin'ny fandarana mahery nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany Maorisy ny zoma ariva teo tokoa mantsy ity andian'ny fafolo-ny lalaon'ny nosy ity tonga nanome voninahitra izany no ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina ny filoham-pirenena malagasy izay nilaza ny fiadiana ny andraisan'ny malagasy ny andian'ny faraiky amby folon'izany lalaon'ny nosy aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina izany ny taona telo amby roapolo sy roa arivo atao anatin'ity lanonam-panokafana ity dia ny atao hoe zavatra eo amin'ny kolotsaina mampiavaka ny nosy Maorisy no ny bantoerana raha antsika eo anatin'ity tsy akiteniteny ity izany lanonam-panokafana ny lalaon'ny nosy any Maorisy izany atao ihany koa ny resadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena malagasy.
Président fatongavana ty nanotrona ve ny filona malagasy nanotrona ny ekipa malagasika fa indrindra ihany koa zany a ny tena tsy didibe dia zao raha tena izy ny tokony hovariny a dia tokony any Madagascar no atao ny 11e édition amin'ny Jeux des Îles amin'ny 2023 nefa anankitelo ny candidat ao zany hoe ao ny Maldives ny Nosy Comores fa tsika zany atya dia mitondra ny reo fandaminana rehetrarehetra sy tetikasa rehetra mba Madagascar no mandray Jeux des Îles amin'ny 2023 zay zany no ataontsika dia rapiditsy no atao ny plaidoirie an'io na ny fidirana an'io zany ny fampisehoana hoe inona ny programman'ny Madagascar mba hoentina andraisana ny Jeux des Îles amin'ny 2023 efa misy ny fandralovany ny filohan'ny kista ny Madagascar azo antenaina avy hoe mety ho asotsika ny lalao misy ia tsika moa zany no manana ny kianja lehibe indrindra zao aty amin'ny Océan Indien rehefa voasika mamasina ary ny fanaovana ny Académie nationale sportif ihany koa mitondra avoleta ny reo atleta rehetra aty amin'ny Océan Indien zany hoe raha eo amin'ny toerana dia Madagascar no lehibe indrindra nosy lehibe indrindra ary manana ny infrastructure betsaka indrindra amin'izay 2023 zay ka mihitsy mananteny tsika fa dia ho hita ao moa ny toy ihany